ivavaksika Andriamanitra ndreto ny vahoakanao miandrandra miazakazaka eto anatsehanao ankehitriny tahaka andreo vahoaka maro nirohitra amonjy anao fa vaholanay amin'ny lafitenana rehetra ianao ary zany no atonona ianao ankehitriny izany no andrasanay aminao ankehitriny ka sy amin'ny tana maherinao Andriamanitra reto voakanao eto ary tsy ianao amin'ny vaovao mafana koa miterena vonika an'izay amen. Riavana malala kristianina hafana ny ten'Andriamanitra kanafatra ho fampairizana antsika amin'ity androany ity dia amin'ny filazana tsara araka ny Matio novakina teo tokofatra ambin'ny folo andiny telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo efa novakina teo zany fa araka ny mahazahatra ary avako dia te amifantoka antsika ao anatin'ny texte ny zavatra tokony tsarona vao misy texte anankiray manoloana antsika dia inona le contexte, inona ny zava-nisy tao anatin'izany ary za tetenteny aminareo azaray-panahy maky fotsiny fa inona ny iainanao sy raisinao azonao ampiarinao amin'ny fiainanao amin'izany ten'Andriamanitra zany. Ny contexte ara dia mazava vahoaka maro miazakazaka mitanjozotra manatona an' Jesosy vahoaka zompaorina manana hady samihafa eo amin'ny fiainany na rehefa nandalo Jesosy mirohitra ny vahoaka na dia tany maninana moa le tany tany foana tany gazana vahoaka tsy voasakany olona ty vahoaka tsy voasakana zay tany foana fa namaky azy iazakazaka moa zay izy Jesosy satria manana inona manana olana riavana eo sady anao dia efa mametraka sady ny amin'izay olana sy ady atrehantsika eo amin'ny fiainana riavana aizany teno miazakazana aizany ahitanao vonjy aizany mba hiandrandrano famotena neny vahoaka mazava eto any amin'ny Jesosy ny vahaolana riava izany teo ny sarena saiko sy ny sainao androany fa tsy very maina ianao akory raha tonga eto ary za mitala oisynosy anatao amin'Andriamanitra mba hikasihan'Andriamanitra asy anao riavako fa ho asomanao indrindra nokendren'ny fahatongavany amin'izao krismasy nankalazaintsika fahatongavany Jesosy zany le contexte inoko sany tenaiko ary fa samy azo ny anjara atsikitsika androany tsisy miala maineto raha tsy tsapanao fa voakasika Andriamanitra ianao ary hitanao Andriamanitra hitondra vahaolana ho anao eo amin'izay tsika inona ny vaovao mafaly ampanatenay ny tompo atsika pary izao rehetra izao izy moa mitompo noho izany riavako eo amin'izay arysika zao hoy aho taminao teo azaray-panahy maky fotsiny riavana fa hidivarotra amin'Andriamanitra ny fariseny tahatra omeny tompanao androany araka ny teny izay omeny atsika voalohany raha-pahary izao rehetra izao Andriamanitra onena antsika
ao anatin'ny olana izy. Izy teo onenantsika ao anatin'ny olana izy. Zany hitantsika eto ry havana voalaza mazavatsara fa ny programan'i Jesosy andeha ho any tany fota. Andao inona mo hitokam-bavaka fa nahita vahoaka izy zay fantaky fa zopaoritra manana olana manaty manana zay mahateny azy ka hiazakazaka teo anatrelin' Jesosy. Fomaninona no hiatreny an' Jesosy azy? Fonena ry havana manoloana ny olana zay atreanao ary tokony ho fantatrao onena anao Jesosy. Ny atao hoe onena ry havako dia tsy inona kory fa ino antsoina hoe empathie, fiombona petsepo. Lay Andriamanitra miombona fihetsem-po aminao izy ary tena ao anatiny iainany, ivelomany, ny olany, ny atsainao ry havana. Tena iainany tombo zany ary tena ao am-pody miara-misinto miara-marary aminao izy. Izay maholazy lay Andriamanitra tonga olona ka nidina ho antsika Imanoela. Tena fiainako sy ny fiainanao mihitsy no iainany ary tondra vahaolana ho anao natongavany. Onena azy anao Jesosy havako. Amin'ny androany ity raha tonga entinao fantatry ny tompony ny olanao ry havana. Tsy misy miafiny ao anaty an'Andriamanitra ny matery anao mba anisan'izay mba onenanao koa izy. Tsy ilay vahoaka maro miazakazaka teo anatreny any mampaonena azy. Jereo tsara fa tena prioriteran' Jesosy mihitsy ireo vahoaka mila vonjy eo aminy. Miova programa izy. Andeha aiza moa ny direction aky mandeha tany foana. Anao inona andeha hivavaka hitokana fa nivadika ny programan'i Jesosy nifantoka tamin'ny mety vahoaka rehetra izy. Amin'ny andininy fa ny andininy fahatelo ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo amby roapolo rehefa avy niatrika ny vahoaka izy vita ny zavatra rehetra nanomezana vahaolana amin'ny vahoaka. Zay izy vao nandeha amin'izay andininy fefatra amby roapolo nandeha nina amin'izay izy. Zay izy vao namonjy ny programany ry havana. Lara-pandehana amin'ny tombo zao sy anao ry havako ary onena amiko sy onenanao izy ary mihevitra manokana ao am-pody ary tena ho atsain'Andriamanitra ny momba antsika. Tena mampifantoka ny fo sy ny sainy aminao Andriamanitra. Aza ray mpanahy metsiny ary amiajetenao ry havana. Ary zany mambarany Isaia mpaminany ampitandremany aza miady amin'Andriamanitra. Fa manino izy? Mpahazo rehetra zao izy. Fantany malala ny momba antsika izy ary zay mahasoa anao dia fantatr'Andriamanitra. Onena azy anao Jesosy tadidy fa miaraka amin'izany vahaolana mety ataovy ao an-tsainao androany miatsapa fa onenanao izy ary malahelo miseto lara-pamily anao ry havako raisoero anao zany amin'ny teny ty. Fa zavatra anankiray vaovao mafaly ngezabe zay hitantsika eto koa tsy onena fotsiny tompo fa tena miay antsika amin'ny lafim-piainana rehetra Jesosy. Miay antsika amin'ny lafim-piainana rehetra Jesosy. Rehefa nahitany vahoaka izy dia fantany matery azy. Inona zavatra nataony ry havana? Ny voalohany indrindra aloha nosotrano ny marary. Naninona? Nosotrano ny marary. Ary zany ilazana anao hoe tsy onena fotsiny izy fa tena ho am-porseveriny momba antsika ary zay rehetra mangenja mamatotra ny fiainantsika no hoe zan'Andriamanitra vahata ary fototrimiona anao mihitsy no tedavin' Jesosy vahaolatra marary rehetra
nosota misy maravy aminao riavako am'tiora sy fotoanty ataovy ao an-tsainao mihevitra fa tsy sonenanao koa dia tsy inakory manasitrana izy ary tsy zava-mahagaga-tsain'Andriamanitra fa hitala ho isangatao aminy fa tsy zany vaoka zany ihany mikendren'Andriamanitra fa ho aso aloko manasitrana izy ary voalaza ihany koa riavana tsy eto aza fa amparalelina mitovy ety mbola nampianatra azy Jesosy dikany hoe mampianatra mampafantatra azy ny amin'izay fiainana sy ny zava-misy manome fahalalana mendrika rehetra eo amin'ny fiainany atonga azy tsy ho bato ary zany entiko mifanafana kendren'Andriamanitra ary tsy vitan'izany fa efa tandro ny andro efa arivo dia ahoana ozy ny mpianatra raha vaondio ny la efa rehefa ny andro hitadiavany hanitra eny dia ahoana ohatry Jesosy non menareo andy izy riavana zany vaolana meny tompanao riavana fa tena lafitenantsika manontolo ny kendren'Andriamanitra ary hitantsika teto fa mitokodina amin'ny mpianatra fa misy inona any aminareo inona firenena moa ny zavatra nisy tany mofo tsy misy afa-tsy mofo dimy azan-drandro aty dia ahoana ozy ny tompo eta ty haniko riavana ary zany mandrasan'ny tompo aminao riavana ny zavatra kely any am-pelantananao metitsika atolotsika ho an'ny tompo riavako dia ahafahan'Andriamanitra manao ny zavatra ngezabe entina nasoavana amin'ny mpiara-belotra ary marika anankiray entin'Andriamanitra mampitombo zay mpelantananao ny fanoloranao zay mba misy kely any am-pelantananao misy olona kahidy ny fiainana fa ianao very riavako ny hevitra fa ny fanoloranao manatsotra-tamatra dia tsy andraisanao rehefa avy fa rehefa mikatona ny tananao ina andraisanao tanana mikatona zao ihany ao riavana ny tompontsika mahay mampitombo mihoatra amin'izay mpelantananao rehefa mahafoy ho an'ny tompo ianao ary ateraka izany dia zava-tsotsy takatry ny sainao ampomban'Andriamanitra ho anao zany everin'Andriamanitra ny mobatsika ary vaholana antsika milahitenana rehetra ny tompo riavako ny saina vatana fananao ny amin'izay mahateny anao vaholana ho anao amin'izany lahitenana rehetra zany Andriamanitra ahoana izy fa ny zanako sy ny asa mitanoko ao aditika ady zay hoe angazoman'Andriamanitra isika tompony andraikitra ny amintsika no ariny Andriamanitra ary vaholana ho anao amin'ny lahitenana rehetra izy omeny anao ny vaholana fiainanao manontolo ny kendren'Andriamanitra riavako ary zany tokony hitokitsika eo anatrety izao avy mba nananareo inona moa fiainana ary nananareo be dia be qualité quantité inona koa tena fahatsarana fataterana zany fiainatra kendren'Andriamanitra antsika riavana izany tokony hidivanao varotra ary finoana sy fahatokina tokony ananatsika ao anatrehan'Andriamanitra riavana fa ny fiainanao manontolo no kendren'Andriamanitra vaholana marary venao mianasitrana anao natongavany manana olam-pahasairana ny tsy fahantrana sy ny tsy fahampiana venao ny ameny banga eo aminao natongavany ianao matsiaro fa tsy manam-pahalalana sy tery amin'ny fahalalana ka mahatonga atsika voagetra ny zavatra maro samihafa vaholana ho anao Jesosy ny ampalalaka anao mikendreky ary zany no tsarovy amin'ny alady faroty miahy antsika amin'ny lahitenana rehetra izy fahatelo riavana malala tsy hoe onenanao fotsiny izy tsy hoe vaholanao ka miahy anao amin'ny lahitenana rehetra izy fahatelo ary eto ny tena ngezabe mameny ampiampy ho anao Jesosy ino izy teo mameny ampiampy ho anao Jesosy
rehefa nofokisana vahoaka tsy dimy arivo akotrany zazam-behivavy zay tsy saina ao anatin'izany lay mofo dimy sy azanandro nampaneniny Jesosy azy namokisana azy lay zava-nisy teo am-pelantanatra lay nafony mpianatra lay natonotony mpianatra nampiasain'i Jesosy ka namokisana vahoaka be dia be ary efa aveo nangonina ny sisa tsy laby dia nafizy bika firy moa robe folo riavana zany fiainana miaraka amin'ny tompo fiainana manana ampy meny tombatsika riavana zany tsy tokony hampangay ianao riavako ary toko anao fa afaka maneho zava-mahagaga tsy takatry ny saintsika Andriamanitra ny amin'izay olana sy ady atreanao riavana aza tolotra hain'Andriamanitra ny manome ary mihoatra no zay veritsika nomen'Andriamanitra antsika raha matoky azy ianao ny robe folo laza fahafelona laza vahoaka n'Israely ary anisany naneneny tompo amin'ny mpianatra tena natao mahasatra lampiaina ny olona manontolo ary nokendrena Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ny fahasoavana zany mahatonga Davida laza hoe fa fahasoavana sy famoram-ponina naraka ay amin'ny andro rehetra iainako rehefa miaraka amin'ny tompo ianao ampanarahany tompo miaraka aminao ny fahasoavana fitakiny tsy avelan'Andriamanitra angay ahy ianao ny afatra ary akoatr'izany ny fandram-pony amiko zany ao am-pony sy everity sain'ny isanandro mahakasika antsika ary tsisy mahafafa ny asarobidinao eo anaty an'Andriamanitra viavao na dia misy fotoana azy manitratra anao ataony manodidina misy fotoana zay hitanao hoe tsy raha iny olona ianao eo amin'ny fiainatra tadidio ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fitiavatra miraikitra ao anatin'ny tsisy mahafafa ny sarobidiko ny sarobidinao eo anaty an'Andriamanitra fa ianao dia tokony atsara foana fa dia ilaina sarobidy ianao eo anaty an'ny tompo riafa ka tsy manodidina na amin'ny fiarahamonina na ny hafa no ampitanodika sy atonga laoresy eo amin'ny fiainana riafa fa mitodian'Andriamanitra fa rehefa mitodika azy ianao miakatra ny fomba fijerinao ka atsapanao hoe spesialy ianao mazava very afatra tadidio ary fa vahoaka maro nanatona ny tompo ianao koa mety ho anisan'izany manana olana sy ady telo ny afatra amenanao androany honenanao mila vonjy Jesosy fahatelo faharoa miaikanao amin'ny lafim-piainana rehetra Jesosy fahatelo mameanao ny ambiamby izy amen.